manana ny toerany ary mahasarika ny vidin'ireo fiara aziatika hita eto amintsika amin'izao. Arahantsika avy hatrany ny fanazavana avy amin'ny taliara-barotra ny Continental Auto. Raha fiteny frantsay milazako azy dia ny tomobile aziatika mipetraka amin'ilay hoe juste prix. Izany hoe ny vidiny dia tena le vidina tomobile tokony hivarotana azy. Amin'io mantsy ianao dia mividy ny mijery ny hatsara ny fiara ianao dia mijery ny hamafy ny fiara ianao dia mividy azy, fa tsy mividy tsony ianao le hoe marque le anaran'le fiara. Tsy anaran'ny fiara ny vidinao amin'izay fa ny zavatra hoentiny le fiara, ny prix eo fa tsy aza tsy angatahako ny olona zany hoe anandrana sy tsapa dia hitany eo hoe tsy tokony marque tsony ny vidina fa ny hamafy ny tomobile sy ny hatsaran'ny tomobile sy ireo hika farany ara-teknôlôjika hita ao anatin'ny tomobile tianareo. Continental Auto tsy manao tsy fiara aziatika. Ny mora indrindra aloha zany dia mazava ho azy fa ny tomobile vidina en dollar satria ny $100 ambany noho ny €100 dia an'izany tomobile aziatika ihany zany mora indrindra satria ireny vidintsika en dollar. Ny tena hoe mora indrindra aloha zany ny Continental Auto manokana dia manomboka eo amin'ny 40 millions d'ariary hatrany amin'ny 300 millions d'ariary.